Dia mbola misaotra n'Andriamanitra lehibe indray tsika ry hava-malala rehetra izay manaraka n'izao onjam-peo ny radio fiotazan-tsoa izao ao anatin'ity fotoam-bavaka izay ombonantsika itya ao anatin'izao alady maraina izao. Faly miaraba ny satokatrano, Andriamanitra le manaka re-pahasoavana ny hambomba sy hampahery atsika ary anononana ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy. Misaotra n'Andriamanitra lehibe sika noho ny amin'ity fotoana ity, mbola ahafahantsika midera sy makalaza ny anaran'ny Tompo. Dia mbola ampitomboina mandrakarivo amintsika ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray, ilay Jesosy Kristy Tompo, izay nambomba sy nitatana ny fiainantsika ary mbola natoy izao itsika ndray amin'izao ora sy fotoana izao. Hanome voninahitra azy sika, voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Alleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mbola toy izany fanomezam-boninahitra ny Andriamanitra izany no amakitsika ny salamo fahaenina amby sivifolo. Ny salamo fahaenina amby sivifolo eo am-pitsanganana ihany no mbola amakitsika an'izany. Ny salamo fahaenina amby sivifolo, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahasivy. Ny salamo fahaenina amby sivifolo, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahasivy. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa lehibe Jehova ka mendrika no dia raina indrindra, sady matahotra fambony Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitry ny firenena dia tsinitsinina, fa Jehova no nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatreny, hery sy fantsatarea no an'ny fitoerany masina. Ry firenena manomeza any Jehova, eny manomeza voninahitra sy hery ho any Jehova, manomeza any Jehova ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesa eo an-kianja, miakofa eo anatreny Jehova amin'ny fiaingona masina, mangovita eo anatreny ry tany rehetra. Amen. Mbola toy izany fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra izany ihany ny rahantsika ny firana larana fahaenina amby folo ao amin'ny firana FPVM. Firana fahaenina amby folo ao amin'ny firana FPVM. Avy ry vazatany eo sy ny mponina ao an-danitra, miraisa feo ka mira ny fanavota-dehibe izay amonjena marobe dia ho vita re ka midera. Ny andininy voalohany sy faharoa ary ny andininy fahatelo iderantsika ny Tompo. Baby
irasuniziuna irawapandeanana irasuniziuna avirivua vutio kambifalia vuku fafaduzayanare mira safeu kamira terau fambendikia ilainana vujanare terau fambendikia ilainana vujanare. Ivavaksika misaotra sy midera ry makalaza manome voninahitra anao zahay ry Andriamanitra pahary anay mbola nomenao tombonandro indray mbola nomenao hery sy tanjaka indray na dia teo aza ny lalana maro samihafa zay nizoranay eto any firenenay eno manerana an'izao tontolo izao ny fifalianay Jesosy amin'ity maraina ity nofoazonao toy ny olona tsy manatsiny zay nofoazonao toy ny olona tsy manan-kilemy zay mbola afaka miantso ny anaranao mbola afaka midera ny anaranao mbola afaka manome voninahitra anao no ny fitiavana sy ny famindram-po lehibe izay homenao isan'andro Jesosy misaondra indrindra tompo fa na teteo aza ny lalana maro samihafa no diavina tsirairay avy tato anatin'izao firenena izao na dia teo aza ny olana maro samihafa nosedrainay manerana n'izao tontolo izao ny fifalianay Jesosy mbola manana fotoana zay mbola afahanay miantso ny anaranao mbola manana fotoana zay mbola afahanay mideranao mbola manana fotoana zay mbola afahanay mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao isaorana ianao manokana zany Jesosy satria fitiavana sy ny famindram-po homenao isan'andro tsapanay tokoa Jesosy fa teo anilanay ianao teo akaikinay ianao tsy nahafoy anay ianao tsy nahasaraka anay ianao fa tanteraka raha-baky teny le teninao Jesosy manao hoe ny mpanompo zay efa nofodiko tsy mba hariko misaotra indrindra Jesosy noho izany fitiavana sy ny famindram-po izay homenao anay zany fitiavana sy ny famindram-po izay arotsakao ny sambatan'olona isa tokatrano isa mpianakaviany zany izay atserovana indrindra lay fitiavana izay nomenao anay le fitiavana tsy manam-paharoa le fitiavana tsy manam-petra tsy mba hita ny saina ho refesiny zany tsy takatry ny saina olona anjainy zany misaotra indrindra Jesosy fa Andriamanitra tsy mahafoy anao misaotra tompo zany indrindra tompo mbola mahatonga anay mideranao mahatonga anay makalaza anao mahatonga anay manome voninahitra anao nisa tokatrano nisa mpianakaviana na ety an-toerana na ny ampitan-dranomasina amin'izao ora sy fotoana zao manondrika ny lohanay zay te hidera ankalaza ny anaranao tahaka ny fanao ny anjely any an-danitra any ny olo-masina zay mioby anao tsy mitsahatra na dia ny minitra na dia ny segondra aza Jesosy malalo tsy vita anay zany fa ny angatanay aminao kosa zay mba kely vita anay mba anitra kasitranao Jesosy manao hoe masina Jehova tompo maro eniky ny vonina ny tany rehetra amen mipetraka isika ry havana mialohany andrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra indray ry havana amin'ity maraina ity ao anatin'izao onjam-peo izao
dia mbola ataontsika ny ralaharana fa 700 ny ralaharana fa 700 amin'ny firana FPVM ataontsika ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa melohany andrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra indray amin'izao alahady maraina izao. Ry fanahy mpanazava miandrandrano zahay aza ela fatongava tao amin'ny fanahinay ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Rifanahy mpanazava miandrandrano zahay aza ela fatongava tao amin'ny fanahina mba ho fantatray mazava salazava itamina Sibitelena araka ni fumana aminay zay manantena manje ni feuna fumari si manai batsa pusi acha Sisai ane uni ulacha. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny fampahirezana indray ry havana amin'ity alahady maraina ity dia izay hitantsika ao amin'ny Exodosy 4:12. Exodosy 4:12 dia vakitsika ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 14. Exodosy 4:12 ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 14. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary fambiakaiky Farao dia natompo ny zanak'Israely ny masiny ka indreo ny Egyptianina tamin'ny nanenjika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehova. Ary hoy koa izy tamin'i Mosesy, moa tsy misy fasana vantany Egypta no entona ho fatetehany hevitra izay. Nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany Egypta? Tsy izao va no teny nolazainay taminao fony mbola tany Egypta hoe aoka izay fa avy aloha ihany izay hanompo ny Egyptianina, fa aleonay manompo ny Egyptianina toy izay ho faty any anefitra. Ary hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo no famonjeny Jehova izay ataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehova sy ado anareo fa ianareo kosa angina. Vavaksika, Andriamanitro, misaotra anao no izany teny izay novakiana izany. Mbola fahana indray fankahery eto amin'ity toerany. Mbola fahana indray Jesosy hampahery ny isan-tokantrano, hampahery ny vahoakanao, tsy ny eto Madagasikara ihany, feny fanadiny hatrany ampitan-dranomasina aza. Misaotra no izany teny izany. Mbola fahana indray Jesosy isitona lesona, manoloana ny hafatrao, manoloana ny bitsikao, manoloana ny teninao,
izay omena ho ana isan'andro isan'andro ny angatana aminao Jesosy. Izany teny izay nomenao zany mbola azahoana aina indray, azahoana hery indray ao anatin'ny fanomponanao, ary indrindra atonga anay tsy orooro, atonga anay tsy angovotra, atonga anay tsy antahotra, fa manana le Andriamanitra mahery izay mitsilo ny diana isan'andro isan'andro. Miangavy anao ara Jesosy eo, vangio nisa tokantrano, vangio nisa mpianakaviana, vangio ny any toerana maro samihafa Jesosy izay misy anay amin'ny alalan'izao onjam-peo zao ankehitriny. Mbola afahanay andreny teninao, ary indrindra mbola afahanay ihany koa mandreny bitsika sy ny afatra indray izay homenao amin'izao alahady maraina izao. Dia mitenena Jehovah araka ny fombanao, fa miaino ny mpanomponao. Dia misaotra Tompo, ho deraina ny anaranao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny fampaherezana dia araka ny teny izay fanovakitsika teo ihany, dia ny ao amin'ny Exodosy 4:12 ka ny 7:10. Exodosy 4:12 ka ny 7:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataonao anareo anio, fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Eferantsika mahalala raha ny tantara ny zanak'Isiraely dia efa irantsika mahalala ry havana hatrany amin'ny sekoly alahady, natrany amin'ny ankizy madinika na ny olon-dehibe, dia efa saiky mahalala amin'ny antsimpiriany zany tantara ny zanak'Isiraely zany. Saingy raha hofitinina aminao ny votoatin-kevitra lehibe dia izao: ny entsoan'Andriamanitra andreo zanak'Isiraely reo eo ambanin'ny fanantevozany Egyptianina, ka handeha hitondra azy hanompo an Jehovah any amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely. Ny entsoan'Andriamanitra ny zanak'Isiraely, fa tao anatin'izany fiantsoan'Andriamanitra ny zanak'Isiraely zany dia nisy teo ambanin'ny fanandevozany Egyptianina, toetra teo ambanin'ny fanandevozany Egyptianina reo zanak'Isiraely reo. Ary tao anatin'izany nanda mafy dia mafy ny andefan'ireo zanak'Isiraely reo ny Egyptianina. Na dia teo azany loza maro samihafa izay nomen'Andriamanitra, nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano tonga rà, teo ihany koa ny saona izay nanenika ny tokantrano, nanenika ny firenena ny Egyptianina, ny moka, ny lalitra sy ny sisa, fa saingy izao mbola nininana mafoa ny Egyptianina. Fa teo amin'ny loza 10 namonona lama toa tao anatin'izany Egyptianina zany, voaresy lahatra izy ka nandefa ny zanak'Isiraely. Rehefa nandeha niala tao amin'ny tany Egyptianina ny zanak'Isiraely, dia tonga teo amin'ny ranomasina mena. Ary rehefa tonga teo amin'ny ranomasina mena dia nanenina indray ny Egyptianina hoe: andeha anentsika, andeha amerina ndreo zanak'Isiraely reo indray ao anatin'ny fanompona. Teo anoloan'ny ranomasina mena no miseho zao tantara zao: raiky tahotra ny zanak'Isiraely, torakovotra ny zanak'Isiraely, nanome tsiny any mosesy ny zanak'Isiraely eto an'ity ranomasina mena ity. Atao ahoana ny ampitany ity? Atao ahoana ny lakana tsy misy, ny sambo tsy misy? Atao ahoana ny ampitany ity? Mainka komo tazany avy ao arina ny miaramila ny Egyptianina amin'ny rongo fiadiana, handeha hamono azy. Tao anatin'izany natonga ny Mosesy niantso an'Andriamanitra ka natonga azy ny teny manao hoe: aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah, hanio
reo egiptianina ireo tsy ho hitanareo intsony mandrak'izay ary rehefa natsanga amin'ny sesy ny tanany dia nisaraka ny ranomasina dia afaka ny ampitany zanak'Israely mba nahitany zaniko ny egiptianina dia mba nandeha koa fa saingy izao rehefa natsanga amin'ny sesy ndray ny tanany dia saro natao anatin'ny ranomasina reo zanak'Israely ireo. Rehefa malala ao amin'ny tompo malasa sainy zany tantara zany re zanak'Israely zay efa navotana nahita ny fahagagana maro samihafa zay nitondran'Andriamanitra azy nefa tohatra ny mbola natsiaro ny rale tany Egipta. Re zanak'Israely zay efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, ny fahombiazan'Andriamanitra, ny fitantanan'Andriamanitra, nefa dia mbola nanenina indray ary te hanome tsiny any Mosesy. Mitodika amintsika manokana kristianina rehetra manerana ny Madagasikara, mitodika manokana ho antsika kristianina rehetra manerana n'izao tontolo izao, manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena, tena mpanompon'Andriamanitra tokoa venao. Sa kristianina miovaova tahaka ny reto zanak'Israely reto, kristianina miovaova tahaka ny reto zanak'Israely reto, kristianina ara-pahazarana. Ny atao hoe kristianina ara-pahazarana dia zao: ny dadabenao kristianina, ny fianakavianao kristianina, ny namanao kristianina, dia mieritreritra venao fa ho lasa kristianina koa zay le kristianina ara-pahazarana. Satria ve gasy aho dia tsy maintsy gasy ny fireneko, gasy ny reniko, dia tsy maintsy gasiko aho. Zany ve sa kristianina sadasada mba tonga ny ampiangonana ihany, manao ny asa fanompoana ihany, nefa indrisy ny toetra totra ny tsy mazava, ny fomba fanao oatra ny tsy mazava, ny fomba fisainana oatra ny tsy mazava, tsy hita zay kristianina ao anatin'ny fiarahamonina. Fa izao kosa aoka mba ho tena kristianina resy lahatra tsika, kristianina mafana fo, kristianina ho bambon'i Jesosy, resy lahatra ny filazantsara, manaraka ny filazantsara, ho tena mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fanarahana an' Jesosy. Aza dio ny havana fa tsy tonga ho azy zao areto mandringana etan'ny firenena zao, tsy tonga ho azy zao areto mandringana mahazo an'izao tontolo zao, amin'izao ora sy ankehitriny zao, betsaka ny ripaka, betsaka ny maty, tsy tonga ho azy zany. Fa mila antsika kristianina zay tena niova fo, mila antsika kristianina zay tena resy lahatra ny filazantsara, manana didy hivavaka ho an'ny firenena, hivavaka ho an'ny ankonana, hivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Aza dio ny havana fa ndraindray lasa diso isika, diso lalana isika, fa manoloana ny olana sy ny ady izay mety mahazo antsika, ndraindray mankany amin'ny toerakafa. Manoloana ny olana sy ny ady ndraindray mahazo antsika, ndraindray mangataka tolotsaina avany any hafa isika, fa mba angatao ny hevitr'Andriamanitra manoloana n'izao olana sy ady lalovana eto amin'ny firenena zao. Aoka andiny tena isika, aoka iantoraka amin'Andriamanitra isika, aoka hamerina indray ilay fitiavana tamin'ny voalohany isika. Fa na inona ndraikitra eto amin'ny firenena, na inona ndraikitra anatin'ny fiangonana, na inona ndraikitra ao any amin'ny sehatra maro samihafa, any amin'ny orinasa zay misy anao any, tompona ndraikitra ianao manoloana an'izao zava-mitranga eto amin'ny firenena zao. Ilaina ny fandinihan-tena, ilaina ny fandinihan-tena, ilaina ny fandiniana ny amin'ny fiainam-panahy. Manoloana ny olana sy ny ady lalovana riavana, tsy ny analizy ara-toekarena ihany tokony atao, tsy ny analizy ara-politika ihany tokony atao, tsy ny analizy ara-piarahamonina ihany tokony atao, fa ny analizy ara-teolojika ihany koa zay mba tokony zava-dehibe hodiniantsika manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena tahaka an'izao. Ho iaho hoe manana andraikitra isika, manahoana ny toe-panahinao, manahoana ny finoanao,
manahoana ny maha-kristianina anao, tanteraka ao ve ny andraikitra sy ny adidy izay napetraky ny tompo taminao, tena ho fahazavana. Raha tsy tanteraka ao zany, andeha hitoraka amin'Andriamanitra, andehantsika hibebaka, andehantsika hivavaka, andehantsika metraka ny fiainantsika eo am-pelantanan'ny tompo, mba ahafahan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny firenentsika, ahafahan'Andriamanitra hiasa eo anivon'izao tontolo izao, mba hatanteraka ny tenin'Andriamanitra izay novakitsika teo, araka ny teniny hoe aza matahotra. Fa hitanareo anio ny famonjena izay homeny Jehova anareo. Eo am-pandiniana zany sitrapon'Andriamanitra izany, no mbola anaovantsika ny hira laharana 7:500. Hira laharana 7:500 ataontsika eo am-pipetrahana ihany ny andininy voalohany, fa vita ny andininy voalohany dia hitsangana hivavaka sika. Erinamako mantra, indro Jesosy tompo ty, lay mpamonjy feno antra no mitady ny mani, olombery tsy mba fony ka nadiso azare, mbola tiany sy antsony anam-pifaliam-be. Ny andininy voalohany ataontsika am-pipetrahana, vitsy zay dia hitsangana hivavaka tsika iantoroka izao vavaka izao zay mety aminao na any amin'ny toerana maro samihafa zay misy anao any, na andohalika anao na hitsangany anao, fa ny tena zava-dehibe dia ilay fonao manaiky androany ho raisin'i Jesosy. Fa saingy ao anatin'ny vavaka kosa, rehefa androka dia voly isika, ny asany maizina, ny asany Satana zay mahatonga ny orooro eto amin'ny firenena, ao anatin'ny akonana sy ny fianakaviana, dia hiaraka hitsangana sika, vavaka sika. Jesosy io hindreto zay amin'izao ora sy fotoan'izao, Jesosy miona aminao nisa tokantrano ankehitriny, miangona matokantrano nisa mpianakaviana tsirairay avy manerana ty Madagasikara ity. Ny kristianina rehetra tsy neto Madagasikara ihany fa ny hatrany ampita an-dranomasina. Jesosy malalo, matsiaro azany teninao zany zay, ohatrany matsiaro mangovotra Jesosy, ohatrany matsiaro mangayay Jesosy, manoloana ny teninao. Raha hitanay tokoa ane Jesosy ny tantarany zanak'Isiraely, ohatrany mahonena anay Jesosy ny fomba maro samihafa zay efa nataonao, nanavotana andreo zanak'Isiraely reo. Inona ny tsy nataonao Jesosy? Inona ny tsy nataonao loza maro samihafa zay nalefanao tany Egyptianina mba hanafana, hanavotana andreo zanak'Isiraely reo, nefa tatio arina ndraindray ohatrany manometsiny ihany, nefa tatio arina ndraindray ohatrany mbola manenina ihany, te hiverina ho an'ny Egypta ihany. Jesosy malalo, izay ane Jesosy lay zanak'Isiraely, izay vahoaka kristianina rehetra zay manaraka an'izao fotoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny onjam-peo zao, izay lay zanak'Isiraely Jesosy, izay nge Jesosy lay efa navotanao zay mitonona ho kristianina
zay miseho kristianina ao anatin'ny akonanay, ao anatin'ny toeram-piasanay, ao anatin'ny firenenay, nefa indrisy Jesosy eo ohatrany tsy fomba ny kristianina ny toetranay eo. Tsy hita ao anatin'izany mampanompon'Andriamanitra zany ao anatin'ny firenena ny maha-kristianina anay. Tsy hita mampanompon'Andriamanitra ao anatin'ny akonana, ao anatin'ny fianakaviana, eo anivon'izao tontolo izao ny maha-kristianina anay. Jesosy malalo, oneny ianao Jesosy. Mahita ireo zavatra maro samihafa zay fa nanavotanao ny mpanomponao tsirairay avy. Nanomezanao hery azy, nanomezanao tanjaka azy, nanomezanao fahasalamana azy. Indrindra ny are-pasoavana sy ny are-pitahina zay mbola nomenao Jesosy, mariky ny fitiavana sy ny famindrampo. Nefa indrisy Jesosy eo, indrisy Jesosy eo, ohatrany mbola miverina, ohatrany odina taminao indray zay, ohatrany nanadino anay indray zay. Adinonay Jesosy zany fitiavanao zany, adinonay Jesosy zany famindrampo zay nomenao anay zany. Jesosy malalo, menatra anao zay, mangorooro Jesosy, menatra anao zay Jesosy. Ary zany mahatonga na isa tokatrano, isa mpianakaviana manerana ny Madagasikara, na inona toerana misy anay Jesosy eo, mivavaka aminao zay, miantoraka aminao zay, mba hidinle fananao masina Jesosy eo, mba tena andresy lahatra anay. Tsy kristianina ara-pomba, tsy kristianina ara-pahazarana, fa tena kristianina resy lahatra sy babony filazantsaranao. Zany nangatanay aminao Jesosy malalo. Indreto zay miantoraka aminao, indreto zay mivavaka aminao Jesosy eo, mivavaka aminao zay tsirairay avy, vanginao isan'ny tokatrano any. Tompo malalo, aza mijery ny fahalemenay, aza mijery ny fahandalanay, aza mijery ny fahalemeny re mpitondra maro samihafa, aza mijery Jesosy ny fahalemeny vahoakanao, ny kristianina rehetra, ny mpitondra fivavahana rehetra zay fa mitonona ho mpanomponao. Fa mba hidiny ianao androany, hiteny aminay ianao androany Jesosy, eto amin'ity toerany ity, fa hamonjy anay ianao, hanavitra anay ianao, hitodika ianao Jesosy, hanatanteraka an'le teninao Jesosy manao hoe ny Egyptianina zay hitanao anio tsy ho hitanao intsony. Zany nangatanay aminao Jesosy, miangavy anao zay, mba diovy sasa madio ny mpanomponao tsirairay avy. Avao Jesosy, homenao fo vaovao, ka na dia tahaka ny zanky aza ny fahotanay, mba hofitsino tahaka ny ora-panala, ary na dia mangatragatraka tahaka ny sily ara, mba hofitsino tahaka ny volonao ny fotsy. Zany mba angatanay aminao Jesosy, zany mba hitalaonay aminao Jesosy, amin'izao ora sy fotoana zao. Mino a Jesosy fa mindra fo ianao ane Jesosy nefa niteny, ianao Jesosy nefa niteny, raha ny olona zay natsona tamin'ny anarako, na avy aneritena ka hibebaka hiala ny rasy fanaony, hiaino azy a Jesosy malalo. Miantoraka aminao ny isambaravarana, miantoraka aminao ny isa-tokatrano, miantoraka aminao ny isam-batan'olona amin'izao ora sy fotoana zao, mivavaka aminao, mitaraina aminao, miangavy anao, mba mindra fo aminay ianao. Mindra Jesosy, fa mindra fo ianao, ka natanteraka ny teninao tokoa hoe na dia tahaka ny zaky aza ny fahotanao, dia ofitsiko indray tahaka ny olam-panala. Jesosy malalo, vavaka aminao koa zay, ho an'ny mpitondra firenena eto an'ity Madagasikara ity, ho an'ireo lohany mitondra ny fiangonana eto an'ity Madagasikara ity, ho an'ireo manam-pahefana maro samihafa isan'ny tokony eto an'ity Madagasikara ity, mba matsiaro koa zay Jesosy, mba vanginao ihany tio amin'izao ora sy fotoana zao, mba ianao nanolo-tsaina azy, ianao nanolo-pahendrena azy, ianao nitaridalana azy Jesosy, manoloana ny fitondrana ny vahoakanao eo anivony izao tontolo izao, mba hitanay fiadanana sy fifaliana. Jesosy malalo, manoloana ny vavaka zay ataonay nefa, manoloana ny fiatorana zay antaonay aminao anefa Jesosy, betsaka ny asan'ny maizina te hamodika anay, betsaka ny asan'ny Satana mampiorooro ny mpanomponao tsirairay avy. Eny fa na dia zao valana retiny zao aza zay mampitahotra ny isa-tokatrano, mampitahotra ny isam-batan'olona, mampiravoravo tanana, mampitanondrika, ohatrany te hitsoka raha Jesosy, nefa raha hitsoka ho aiza mo? Miangavy anao Jesosy eo,
mivavaka zay iaraka iombom-bavaka zay handrodana Jesosy mba anjera Jesosy eo izany asany maizina asany satana mamatotra l'Egyptianina mbola mamatotra handrodana sy anjera koa Jesosy zany valanaretina maro samihafa zany zay miahatra eto amin'ny firenenay ianao ane Jesosy nefa nanome fahefany araka ny teninao Jesosy manao hoe mandehany any amin'izao tontolo zao mitoriny filazantsara atao mpianatra ny firenena rehetra sotrano marary atsangano maty diovomboka avoany demoni efa nazo maimaimpona ianareo ko manomeza maimaimpona ary nininina hoenao fehezina ty ambony tany de fehezina any an-danitra ary nininina vahana ty ambony tany de vahana any an-danitra ko fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy velona va Nazareta amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy velona va Nazareta nafahana mandrodana sy manjera zay mety asany maizina asany satana asany devoly rehetra tsy anakiry tsy anapahefana ao anatin'ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay avy Jesosy na any amin'ny fitondram-panjakana maro samihafa any amin'ny sisa-tsokajiny maro samihafa izao valana retiny sy mitaraka fandringanana Jesosy potehina sy ravana amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy velona va Nazareta tsy anakiry tsy anapahefana eto amin'ny tany sy ny firenenay zany nangatana aminao Jesosy fa le fahasoavanao sy ny famindramponao mba irinay Jesosy eo irotsaka ny mpanomponao tsiraray avy ka natateraka ny teninao tokoa ianao hoe mety manadino izany amin'noho ny vehivavy mety manadino izy fa izaho kosa ho ianao tsy mba manadino anareo de misaotra indrindra Jesosy malala misaotra noho izany fitiavana sy ny famindramponao zany faly zay Jesosy fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra tsy manadino Andriamanitra tsy mahafoy araka ny teninao omba anareo amandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao zany mahatonga anay Jesosy ifaly sy totorebika ihany koa tahaka ny Davida mpanao salamy manao hoe sambatra ny olona zay voavelany heliny sy voasarina ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloko ary tsy misy fitakany fanahy amen mino an'Andriamanitra raitsy toa mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tombotsika zay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virgine nijaly nanapaka Pôty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo akavanan'Andriamanitra raitsy toa avy any ny aviny itsara mivelona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonan'ny olona masina manera n'izao tontolo zao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka tsy fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen isambatra Jesosy raha miaraka aminao iralarana raiky amin'ny fitopolo sy efajato ny andiny voalohany ihany Sambatra Jesosy raha miaraka aminao fa ny lalana dia lavi-pahoriana miali mampahorihira tatao eo andinana kabudifikaiana daduam Jesosy miaraka aminao zizarana ubaku e bazana ho tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen mipetraka isika mialoha ny andrenesantsika ny afatr'Andriamanitra indray mbola ampahirezana antsika amin'izao alahady maraina izao no mbola natanterantsika ny hira laharana fa 420 hira laharana fa 420 ao an'ny firana FPVM ataontsika izany hira zany mialohany andraisantsika ny afatry ny tompo amin'ity alahady maraina ity tompo mba te hiona aminao ny olonao ka ny ora andoha
taona ampombainy teninao, ny fanahinao irao aminay izay mitalao, mba vokiso zavatsoa ny mangeta hitanao. Mbola ampitombona aminareo rery havana ny fahasoavana ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Vavaka isika tompoko, tonga ny fotoana Jesosy hitenenanao ndray aminay tsirairay avy, mitenena araka ny fombanao, fa hainao an'izay rehetra mahazo azy ny teninao, fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Marary ny nofonay Jesosy eo, reraka amin'ny fanahinay, mitebiteby ny isam-batan'olona, isam-baravarana, isa-tokantrano, miantsovonjy ny anaranao zay, manao avitraina amin'ny anaranao amin'izao andro mahaory zao. Nefa ianao nefa laza hoe amin'ny andro mahaory ianareo, eo ny amintseko anareo, ka tongava renao Jesosy, ampahery ny isa-tokantrano amin'izao ora sy fotoana izao. Tongava mpanjaka tokanao, sokafo ny fon'ny olona rehetra, ho tany lona ka niriny teninao, tsy ho very fanantenana, tsy ho tapidalakale Jesosy eo amin'izao firenenay mitebiteby amin'ny arety mandozy izao. Ary tsy hain'ery ny fanamasinao handrotsaka ianao Jesosy eo any amin'ny tokantrano ny olona tsirairay avy any, hijery ianao Jesosy eo ny mampahory azy rehetra Jesosy eo, ary amin'ny fitsarana ny amin'izany ianao, fa ny zavatra rehetra hainy mino atao. Ny anaranao Jesosy nametrahana izany mivavaka izany. Amen. Dia tonga ny fotoana ry havana, andro ifampaherezana zao andro zao, andro mampivavaka zao andro zao, andro mampitodika amin'Andriamanitra zao andro zao. Andeha ho raisika ny tenin'Andriamanitra ny ao amin'ny Daniel 10, ny 9:7 tapamby, dia ny Petera voalohany ihany koa 4, ny 9:7, ary dia faranatsika ny ao amin'ny Salamo 4:20, dia ny 9 voalohany ka hatramin'ny 7. Daniel 10, ny 9:7 tapamby, Petera voalohany 4, ny 9:7 ihany, ary ny Salamo 4:20, ny 9 voalohany ka hatramin'ny 7. Asesitsika arak'izay voalazay ny tenin'Andriamanitra, ho vakitsika miaraka zany, mafy zany amin'ny anaran'i Jesosy any tokantranontsika tsiraray manao hoe: aza matahotra rylay malala indrindra, fiadanana ny eo anao, mahereza eny mahereza. Ny ao amin'ny Petera ndray, Petera Petera voalohany 4, ny 9:7, iara-mamaky ihany tsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa
atombotra ny farany zavatra rehetra koa endre ka omonona tena amin'ny fivavahana. Faranatsika ny amin'ny Salamo 4:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9 manao hoe raha tsy Jehova momba antsika, eny aoka ataon'ny Israely hoe raha tsy Jehova ny momba antsika, raha mitsangana hamely antsika ny olona dia nitelona antsika velona izy raha nirehitra tamintsika ny fahadezerany. Ray masino manamatsinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ao anatin'ny vanim-potoana ny fioboana ao anatin'ny tokantranontsika mianakavy, noho ny antony ny arety mandoza coronavirus. Zany fioboana matrano zany dia hoe inona ary ny ataona eto? Teo aloha ianao miazakazaka maraina, mamonjy bisy, mamonjy asa mandrahara any tokantrano tsirairay avy any. Reraka mihitsy azy raha tonga ao atokantrano dia mamonjy fandriana, miandry sakafo masaka. Fa zao fotoana zao te hitarika ny sainao Andriamanitra, mijanona kely aloha izy ny tenin'Andriamanitra, mijanona kely aninona hivavaka. Ataovy za tahakitsika nataon'ny ray aman-dreny lehibe Davida mpanjaka raha mivavaka dia naninona? Mivavaka maraina izy, mitata vonana ary ny hariva koa. Zany hoe zao fotoana zao zany a dia tokony tafaray tsara amin'Andriamanitra ny foa mampanahintsika, dia tanteraka ny teniny hoe mifankazara amin'ny tsotoa dia maninona ianao? Dia hiadana ianao. Zany vavaka zany ry havana, inona ny vokany? Manova zavatra mivavaka. Rehefa tafaray amin'Andriamanitra ny foa mampanahinao, vavaka manala tahotra, satria misy inonao? Misy zavatra mampatahotra ao, dia ny arety mandosa. Mampieritreritra zao fandaharan'Andriamanitra zao, te hanitsy antsika izy, te hitondra antsika izy ry havana, ahitany voninahiny dia ilay fanjakan'ny lanitra zany. Satria variantsika eto amin'ity fiainana ity, variantsika. Inona no hoaninay, inona no tafianay? Nataon'Andriamanitra zao zavatra zao ampieritreritra asenao, mampivavaka ny zavatra misy amin'arivony ray maty ny ray andro, amin'anjatsinjatony. Zay inona motsika raha mihoatra ny firenena matanjaka, fa ny ampinga antsika kosa ry havana dia ilay Jesosy Kristy velona manan-kery avy any Nazareta. Mahery io Andriamanitra ivavahantsika io, tsy anganongano na rirarira na maty antoka ianao, aiza kory ze eo. Ao koa nefany amin'izao vanim-potoana zao, ny vokany ratsy rehefa ao mpanararoatra, faly amin'ny favoazana hoe andeha akariko ny vidin'entana, andeha hiazakazaka kely amelezako, dia zany samy manana ny fotom-pisainany. Fa izasy ianao ry havana, tsy mamela ny fanahy, mivavaha mandrakariva ho ny tompo, mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera hoe atombotra, atombotra mbiakaiky. Fa iza moa nandrasantsika eto? Sy ilay Jesosy Kristy eny amin'ny ranony lanitra ve? Zany mihitsy ny andrasantsika ry havana. Akaiky ny andro farany, misy daholo ny karazana loza maro samihafa. Mampibebaka zany, mampivavaka zany, mampieritreritra zany hoe
aiza zany lalaka alehako zany mandeha avy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra sa ny mbola zay tiako atao ihany ny atao. Maty andoko tsika raha mamely zao fotoana zao fotsiny ifampitantasika ny tokantrano any, milalao karatra vetsy atao, manao sakafo isan-karazany vetsy atao any manan-katao amin'izany, fa manadiny lay fotoana men'ny tompanao hivavaka ho an'ity fireneny ity, hivavaka ho andrefa marary. Zany ry havana no takin'ny tompo amiko sy aminao amin'izao fandalovany arety mandoza zay hiboatsika ao anatin'ny tokantrano zao. Fa za senao aty tenenany hoe aza matahotra ry lay malalako indrindra, matahotra ny atsika de tonga ny tenin'Andriamanitra lay malalany ianao, lay tiany ianao, lay tsy fony ianao, hiazakazaka hitory ny filazantsara, hitondra fanahan'olona maro ndeha ho any an-danitra. Fa raha tsy Jehova ino momba antsika ho ny ao salamo de mitelona velona tsika Satana, mitotorepika ny devoly rehefa vo aiza le mahery fo, aiza le mpitory filazantsara, mijoroa mandrakariva ry havany, atombotra ny andro farany, tena atombotra ny andro farany. Endreo ny tenin'Andriamanitra, misy ny ditra tsika andeha iray saina, andeha iray fo, andeha tsy fampiendany intsony eto amin'ity tany zay mandalo ity, fa tombotra ny andro farany. Sambatra zasy ianao raha tsy tonga de levona tampoka, efa ny tenin'Andriamanitra zao tontolo zao levona, fa mbola manome lakolosy be any coronavirus, andeha mivavaka, andeha mibebaka, andeha amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalaka alehany. Zany ny dikan'izao ry havana, tsy mahafoy ny fanahintsika ho any amin'ny elony tonga, fa manangona lay ondry vitsy, hiazakazaka any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, lay tanàna tsy vita ny tanan'olombelona zany. Amperitreritra ry havana, mampahery anao ako, fa izara vo nisy io aretiny de zao ny tenin'ny tompo hoe lay ataon'ny Davida mpanjaka tao hoe manaova fotoana reo ankizy reo manodidina anao reo tsy mahay mivavaka akory reo, fa de zao asiana lakolosy maraina, asiana lakolosy mitata vavonana, asiana lakolosy ny hariva, manaova rotsim-bavaka ny tokantrano any, fa hitanao zany maivana ianao, tsy renao zany tahotra miroro. Za ry havana de varina mihitsy fa mananamana, fa tsisy ohatry zany mahazo azy. Oka re tompokoa, tena matahotra re Pasteur, de andositra de ho aiza. Za milaza aminao ame fitsarana ho atsika tsiraray ny tompo, raha tena mivavaka marintsika, miantoraka amin'ilay Jesosy Kristy, tsy mba mandanga ary velona hatramin'ny taloha anio ary mandrakizay. Zay tia tokony tananao atao ampiarabelona aminao, ampiara-mivavaka aminao, ampiara-monina aminao, aiza olona nitodika ivo izy ireo raha mitanatana vava, raha ambinina tamin'izay rehetra ianao, jereo re mahantra mission aletsika eto amin'ity tany ity de hanompan'Andriamanitra, fa manompoany Jehova'Andriamanitra ao izy, hitandranonao sy ny anao izy, hisorona aminao ny aretina, tsy mahatoky izany tenin'Andriamanitra zany vetsika. Zavatra rehetra ko hainy mino atao raha mivavaka ianao, aza taky ny fihetsara-velatsy lava be fotsiny, fa mety ro tsara hoe Jesosy io eta mavesatray anety arety mandozy ty hoeto fa tsy zakanay. Manjiny ny azo fijaliana ory Paoly apôstôly, teo namonjena anay
tsotra sady foy mitsahatra ny ororo mangina ny tebiteby manana fiadanam-po ianao a raha metoraka amin'ilay mpanjakanao fa sanatriany ka za totory na ianao efa nolazaina tamin'izany kanefa dia ohatrany rano atondrakisa izany tenin'Andriamanitra zany tsy mitoetra ao anatintsika izany mampahery atsika tsirairay ako ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zany fa raha tsy Jehova ny momba atsika eny ako ataony Israely hoe raha tsy Jehova ny momba atsika raha mitsangana amela atsika ny olona dia nitelona atsika velona izy raha mihanahana ny finoatsika ataony Satana samby belontsika ry havana fa miorena tsara ka iza mifikira amin'i Jesosy Kristy lay tomponao Andriamanitra ivavahanao anara-mahavonjy eto ambany masoandro ny anaran'i Jesosy ry havana sambatra asianao mandre ny teny mbola afaka mivavaka namidy aza amin'ny fiangonana rehetra ny fotsika kosa tsy mihidy fa sokafatsika ho an'ny tompo mandrakariva dia tafaray amintsika dia mbola miresaka amintsika isan'andro isan'ora isan-tsegondra mahereza ry havana ty anao Jesosy tsy manavakavaka io Andriamanitra ivavahantsika io ninninona toerana misy anao lay malala anao no miteny hoe aiza matahotra ary malalako indrindra mahereze eny mahereza ny voninahitra ane dia ho an'Andriamanitra iry ihany vavaka sika sotra indrindra anao zay Jesosy raha mbola afaka mifampahery amin'izao alalan'ny onjam-pe zao reo mivahoaka anao mitanatana vava Jesosy aza vela ho rerake aza vela ho torovane jereo ny adiny tompo mba manana niza moa zay Jesosy ianao n'Andriamanitra ivavahanay atsonay andro dia andro ianao atsonay alina dia alina ianao tongava any amin'ny isa-tokantrano any ianao jereny ambany toetra rehetra Jesosy miangavy ianao tongava isam-baravarana ianao ajambony masony Satana mba tsy ahita azy ireo arovanao eo ambany elatrao izy ireo Jesosy ahita fity eo anatrehanao ninninona mba sentompony Jesosy eo eny ivavaka tompo miangavy ianao zay mitrotram-bavaka ny firenenay ny mpitondra anay ny ray aman-dreninay Jesosy eo zay ny andohany zao FPVM zao tafiny herinao mandrakariva meo tanjaka fahasalamana matoky zay manana anao asandratra iavy dia avy ny anaranao sotra Jesosy ny anaranao nametrahana izany mivavaka izany amen dia tonga ny fotoana ry havana zay marana ny ray aman-dreny Dada RANDRIANANTOANDRO ny fotoam-bavaka amin'izao ka dia mampahery atsika mba hivavaka isa-tokantrano anao fotoam-bavaka miaraka enina dia tsy mahavita azy ianareo maraina atoandro ariva dia miambonam-bavaka ao anatin'ny tokantrano fa miaina anao Jesosy ny voninahitra dia n'Andriamanitra ery ihany amen ny hira 800 ane no ataotsika alohan'ny akarandray aman-drenitsika ato amin'ny ivavaka amarana fotoana metraka ny tsodrano 800 ny andiny voalohany ihany ataovy amin'ny fonao zany ataovy amin'ny fonao zany mamy foko ry Jesosy ny famonjena zay vitanao ny adsoka ena velanao tena afaka ao mandraka izay
Ni famutena Savitada Ni adisuku Navelada Tena fakau Manjakizai Sesomalalo Pabutisu Ijudiaki Jesuana Velukadupu Velukadu Fudukadau Saisijaka Amin'ny tompo miarahaba antsika rehetra amin'ny sahany FPVM manerana ny tany Dada ankehitriny amin'izao orooro sy tahotra izay tsaroana mihitsy mampiravoravo tanana ny olona rehetra zao indrindra fa fitondram-panjakana izay tena kondo sahirana tsy matory andro manalina ahoana ny hafarany zao raha mbola mitoy zao inona no hanina inona ny asa atao sanatry an'izany savorita-ketrika menakavy ny aretina mamono ny fakiviana fahasaraina-tsaina mampitolefika dia tsika ihany no mamono ny tenatsika fa miangavy mbola anana hery araka ny tenin'ny tompo hoe tsy fanahy osana eny meko anareo hoe fa fanahy mahery zao ny fotoana tokony ampiasana an'izany ny Filipianina toko fahaefatra tiako hampahirezana antsika rehetra Filipianina toko fahaefatra ny andininy fahaenina Filipianina toko fahaefatra ny andininy fahaenina ny anaran'i Jesosy aza manana inona na inona zay aloha aza manana inona na inona na inona na inona na inona tadadio zany teny zany tadadio ny heriny zany aza manana inona na inona na inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinao manambara ifangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra 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 zany aza manana aminana amin'inona amin'ny zavatra rehetra vavaka atao vavaka foana vavaka foana vavaka foana vavaka foana leo ny devoly aza dino zany vavaka foana tsy maintsy leo izy arina hatramin'ny fediny vita zay rehetra 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 zay vita mivavaka fona mandoalika daholo amin'izay satria miona amin'Andriamanitra iresaka amin'Andriamanitra hitalao amin'Andriamanitra mangataka hery avy amin'Andriamanitra vita zany rehetra rehetra zany dia fisaorana amin'izay zay ny afatr'Andriamanitra androany meny itsika teo misalamy 420
na verimberiny mihitsiny io raha tsy Jehova no namonjy atsika ozy efa nitelona atsika fahavalitsika. Ataovy anatin'ny sainareo foana zany, Jehova eo momba antsika, Jehova eo miaro atsika amin'izany rehetrarehetra, amin'ny zavatra rehetra rehefa mivavaka isika. Manaraka an'izany, ataovy eo anatin'ny sainao ny Deutéronomie indray a, toko 7. Deutéronomie toko 7. Deutéronomie toko 7 ka ny andininy 7 ny anaran'i Jesosy. Ka oko fantatrareo anio fa Jehova Andriamanitra eo a no efa andeha hita eo alohanao tahaka ny afo mandevona. Aoka ho fantatrareo anio fa Jehova Andriamanitra reo a no efa andeha hita eo anolohanao tahaka ny afo mandevona. Ka izy no andringa anazy sy ampivily azy eo anolohanao, dia androka azy ianao ka andringa anazy faingana araka izay nolazainy Jehova taminao. Androka azy tsika, Jehova no andeha eo alohantsika amin'ny herina sy ny fahefana, fa mila anao. Asadino zay a, mila anao de mila anao izy androka azy eo anoloanao. Fa rehefa tsy manao zany tsika rehetrarehetra any tokantrano rehetrarehetra any a, dia maivana izao vavaka izao. Na Andriamanitra aza mangina, fa milanao mihitsy izy tsangana androany, milanao mihitsy izy atoky an'izany, androka zany devoly sy ny coronavirus zany. Dia ataovy anatin'ny fonao amin'izay ny Luka toko 2:12. Luka toko 2:12. Dia andininy 2:20, andininy 2:20 ny anaran'i Jesosy. Rano mahery mivonona amin'ny fiadiny no miaro ny tranony a, dia tsy haninona ny fananany. Io mahery io a dia lay devoly io, mivonona amin'ny fiadiny, miaro ny tranony sy ny fananany. Fa raha avy kosa ilay mahery noho izy, dia Jesosy io. Raha avy kosa ilay mahery noho izy, andresy azy, dia alainy ny fiadiny rehetra zay notokiny ary zay azony ho babo dia zarainy. Ry havana, ny androany zany a, mengava ianao a, satria Jehova lay mahery andeha eo anolohanao, fa ianao kosa ilainy Jehova fiasany eo am-pialantanany, androka zany fahavalonao zany andresinao androany. Anio alahady ary zany, ianao tsara, anio alahady amin'ny 7 ora alina. Aminareo zay any ampitan-dranomasina dia samy mahalala zany fotoana iombona tsika mianakavy zany, amin'ny 7 ora alina. Zay mivonona rehetrarehetrarehetra hifanandrina amin'ny devoly, tsangana daholo na kely na lehibe, mila anao an'izy
so mieritreritra ianao hoe za mbola nao raharaha, za mbola sahirana kely. Fa rehefa tsy mivonona anao any tenin'Andriamanitra hoe mila anao Jehova no andeha aloha ao fa mila anao izy androka ny devoly. Ifanandrina aminao ifanandrina amin'ny devoly isika. Ao an-tranontsika izy tsirairay avy miaraka amin'ny coronavirus azadininao zany mampitahotra daholo zay voalazan'ny filoham-pirenena, fa tsy neveny ampitan-dranomasina ihany fa amintsika samitsika. Tsy fantatrao zany na ao aminao na ao aminahy na ny amin'ny fianakavianao, fa ho antsika malagasy rehetrarehetra zay maheno amin'izao onjam-peo zao. Ka samy ifanandrina amin'ny devolitsika. Mila anao Jehova araka ny teniny Jehova no mandeha eo alohanao, fa mila anao izy androka an'io devoly io. Zay tsy mandroka an'izany fa saritahotra, bebay ianao, fa tsy fantatrao fa andresy anao io devoly io. Ny soratra masina dia milaza mihitsy ato hoe raha ny mahery mivonona amin'ny fiadiny. Mivonona amin'ny fiadinana izy. Tsy takatra ny sainao zany olona mivonona amin'ny fiadiny zany. Fa raha mitsangana anao kosa ianao androany ka samy teny mihitsy hoe tsy rarahiako, raha basiny eny aminy voaka rano androany. Mino zany ianao raha atao hoe basy ny fiadiny, voaka rano androany fa tsy bala. Raha sabatra ny fiadiny, dorany ny afa-masiny Jehova zany, ho latsaka amin'ny tany. Ary ny fiarovatenany vy be, mampatahotra be, mampiororo be zao ataon'ny coronavirus zao, ohatrany tsisy hahafaty an'io, ohatrany tsisy haresy an'io, ohatrany tsisy hatolona an'io. Raha vao tsofony ny afa-masiny Jehova izy bridana. Mino zany ianao hoe raha vao miboridana izy dia atao hoe may levona. Aoka ino zany? Tsika tsirairay avy. Zay ny afatry Dada androany zay ny afatry Dada androany amin'ny 7 alina, na inona ataonao ajanony daholo, fa Jehova ny teny androany fa raha tsy Jehova ny nomba atsika, efa potika tsika zay. Ndeha misaotra, ndeha miara-miasa aminy. Fa zay rehetra miankina amin'ny tompo manana ny fiainana mandrakizay, misaotra Jesosy, misaotra tompo. Anao nira isika fa 5:100 ao amin'ny boky kiratsika hoe iarenako sy fananako ianao Jesosy. Ianao Jesosy nana sitranahy hatreto, misaotra Jesosy. Tsy hanafenako mihitsy ny aretiko ianao. Ny indra fonao tsy talany, io ny manamaivana ny zioga entiko. Io mangatany indra fony. Ianao ilay niomby teo Kalvaria no anakinako ny fiainako. Ianao mahita ny ady tsaiko amin'izao coronavirus zao no antenaiko Jesosy hamonjy ny fiainako. Tsy avelako anao Jesosy, tsy avelako anao raha tsy mandray ny tanako. Idongiko fotsiny tsotra zao, ho arenako sy fananako. Mba manana niza moa Jesosy, fa ianao ny toko matomy toraka aminao aho ilay raiko sady zoko. Ataontsika doly zany andininy zany tsangana tsika mandoalika angamba raha ny an-trano any ianao rehefa am'le hoe tsy avelako anao Jesosy dia mandoalika. Tsy afaka mandoalika kosa, manangan-tanana. Ka na mandoalika na mitsangana, manangan-tanana daholo, tsy avelako anao Jesosy.
ataontsika izany dira Kwa masindre
kasih berjikana bau voninahitra resy bau vonina ijao riraitsiko zao fanolora tena zao fanolo raha tenako izao ampio ampio ifikitraminao toko tsy velako anao tsy avelako anao jesosio raha tsy mandray ny tanako ka idongy kutsutry zao warena sy fananako mamananany zaboa faianao utokiko matubiantu rakamina riraiko sady zokiko vavaka isika miatso ny anaranao zay Jesosy zoko mahalala tompo ny tompo mpanjaka ny mpanjaka le andriamanitra ny andriamanitra rehetra tompo ny aina sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany miatso ny anaranao zay satria ianao ny zokonay malalanay mbola tsy nahafoy an'izay rehetra ny toraka taminao tsy miova ny teninao hatraminao vina moa no ny alako taminareo hatraminao vina tsy namonjy anareo ary ny Israely zanakao dia nambaranao ombenombeno mihitsy fa na dia ho foana aza ny tany sy ny lanitra famindram-poko aminao a tsy mba hitsoaka mba hatovy aminay malagasy zany Jesosy tovy aminay malagasy zany fantatrao daholo manahirana anay na ny mpitondra na ny vahoaka fa am'izao fotoana zao ma dia mba hiditra ny anatin'ny vahoaka rehetra ianao any atokantranony vahoaka rehetra ianao ao ny devoly hiaraka aminao koa maheno zao teny zao devoly efa resy fedina efa tsisy tsy mahavanina tsy mahavita azy tsy ambinina tsy mahavita na inona na inona zany mba eny any aminy tapa-kazo eo alohan'ny anjelinao sy ny miaramilanao zany fa ny anjelinao sy ny miaramilanao Jesosy hiaraka aminay manomboka izao mpatonga ny amin'ny valora alina anapotika sy andrava zay rehetrarehetrarehetra tsy anao ny afo masonao andrava sy androdana zany coronavirus zany mba fedina entiny fedina tsy misy dika fa tahaka ny sery zany mba anazy mampiorooro fotsiny no ataony a fa ho ravanao zany Jesosy ankehitriny ka ianao mihitsy Jesosy nylaza hoe alefasy ny rivotra alefasy ny afo fa zany afo zany no andoro ny lanitra gasikara rehetrarehetrarehetra sy ny mino rehetrarehetrarehetra kristianina rehetra manerana ny tany ary zao tontolo zao zay mivavaka aminao Jesosy eto amin'ity toerana ity zahay na iza misy nay natokantrany von'ny fanandrana amin'izany sady dia zao zahay mba tsy anakotabanay natokantrano na hitondra indray virus hafa mandra-pahatonga ny mivalo alina androany mino zany zay fa tsy andao nasaraka anay ianao vavaka izay ho an'ny filoham-pirenena zay tena sahiran-tsaina mihitsiny mihoatra noho izay rehetrarehetra satria Madagasikara manontolona ny tsy maintsy jereny
me ho azy le fanahy masina, le fanahy mahery ka ninninninona ataony, ninninninona zavatra zarainy any ho an'ny olona rehetra rany, na sakafo zany na inona fampaherezana dia ampio izy araka ny teninao ianao anamarina zay rehetra teny alokon'ny vavanay zay mino anatrehanao. Reto famantarana reto nanaraka an'izay mino androka devoly amin'ny anarako izy, devoly efa resy zany, tsy misy dikany zany, efa resy zany araka ny teninao za Jehova ilo lalana anareo fa ianareo kosa androka azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, mandidiny zany devoly zany zahay, ny afo-mason'i Jehova any amin'ny lanitra andoro anao sy ny fianakavianao sy ny festanany toelan-tananao, tsy anakely tsy anapahefana, rano anjary rano ny fediny rehetrarehetra, ary anao levona coronavirus ho levona hatrany tokantrano naiza misy azy fa ny vavan'i Jehova no miteny, fa ny Jehova momba anay, Jehova momba anay. May ianao sy ny tenanao manontolo dia miverina amin'ny farimy rehetra fa any ianao ny gadraina, tsy miverimberina tsona ny malagasy rehetra, ny anaran'i Jesosy ny angatahako zany. Misaotra Jesosy. Alohan'ny isarahantsika, vavaka mangintsika tsirairay avy, samy manana ny adi-tsaina tsirairay avy ao trano ao ny adi-tsaina zay efa manana marary, mba ho inono zany Jesosy, vavaka ataony. Ao ny adi-tsaina zay efa marary, tongavany ianao Jesosy, mba hampahery azy, anasitrana mihitsy ny tadiavinay, tebotebon'ireo mpitandro filaminana rehetrarehetra sy ny dokotera rehetrarehetra miady amin'izany, mirefedina masina veny aminao araka ny teninao zay mino rehetrarehetra minahery ho tonga zanak'Andriamanitra, mba horovanao amin'izany zay rehetrarehetra Jesosy eto Madagasikara. Jereo ny namanay ny ampitan-dranomasina any, namanay rehetrarehetrarehetra, tsy takatra ny sainay naiza misy azy manerana ny tany, raha mivavaka aminao reny androany Jesosy ho tonga hatrany an-danitra, hiboroka hatrany an-danitra zany fivavahana zany, ho tonga anatrehan'Andriamanitra ray. Ary ianao Jesosy, ilay mpisolo vavanay, isolo vavanay any an-danitra any amin'izay vavaka tononona eto ankehitriny, ray minitra ary dia ray minitra Jesosy hivavaka tsirairay zahay ao amin'ny tokantranonay tsirairay avy zay manahiranay sahady ankehitriny, tanterao ny teninao Jesosy hoe inona ny tianao ary hataoko aminao. Saotra Jesosy, ianao ary ny fivavahanay na dia ray minitra ihany azy. Saotra Jesosy, saotra Jesosy, ho avy tsy hoe ela ny Pasika, fotoana fandresenao zany, asehoany herinao Jesosy, fa mpandresy ianao ary mandresy fanahy ratsy rehetra eny amin'ny rivotra, ary tompony ainako ianao mba ho samy velona soamatsara zay marika ny fandresenao sy ny fitiavanao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy zokinay malala anay no angatanay izany vavaka izany. Rainay izay ny an-danitra, ho masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra,
meo anay niny anina saza ho anay ary mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay ry aza mitondra any amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sinery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raiso ny tsodrano ho Jehova tompony maro aminao aza matahotra ary aza merikerika fona fa zaho Jehova Andriamanitra ao ane mitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinako e sady momba anao aho a mbola hamonjy anao fona misaotra Jesosy ho tanteraka amin'ny malagasy rehetrarehetrarehetra sy ny kristianina rehetra amin'izao fotoana izao ane a zany teny tsodrano avy amin'Andriamanitra zany. Misaotra tompo anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen. Misaotra tompo. Aroviao tompo atolotro izany ny tenako anompo sy ankalazana eri sinifa tampo arovitsy uveri isa yanjanako. Misaotra Jesosy ho tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Dia samy mahereza daholo tompoko.